Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Ho fanamariana ny faheritaonany Malay Misaraka Group. Ny Malay Misaraka Group sy ny kanto Miranga dia manolotra ho antsika tantara indray ny aino mitondra ny lohateny hoe Ditra, nosoratany Vero Antitra. Novelomin'ny Daniela, Mahenina, Ergastsara, Vero Antitra, Sara, Artovo. Nandray fiosonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio, Niprod. Maman, or maman, ato venareo e. Fa inona zao mitabataba be zao ry miary a? Aty an-dakozia aty za. Kanareo tsy nela be vo mamaliko. Mba omeo vola kely andray aloha mibandy ry maman. Zay indray ianao sy mivola ry miary. Ka zaniko. Tsy efa nitenanao foana moa za hoe tsika nge ho mbola sahirana kely aloha amin'izao. Za indray ianao. Dia tokony tsy mbola hanao fandaniana be ohatran'izany tsolo. Ohatra ampafiry volanareo koa nefa zany zay vola kely angataham-bandy koa dia mampiaserinona be anareo. Ka efa zany lazaiko anao zany. Fa ohatrina nefa zany vola ilainao zany. Le izy kely 200 000 ariary fotsiny zany. Fotsiny ve zany aminao? Anomenao sa tsy anome? Mahita foana ane za rehefa tsy amenao e. Mandreraka mihitsy. Iny dia tsy ilaiko mangatangataka ty amiko intsony ianao rehefa lanty dia mangataka indray merci maman. Dia hoaiza indray moa zany ianao io? Ataonareo inona nify? Andeha any amin'izay alehako any bay maman. Fa naninona mihitsy ary iny zaza iny dia niova be ohatran'iny Tena tsy haiko mihitsy hoe ny fomba fitondrako azy mihitsy ve mahatonga an'izany. Sa za mihitsy avy eny tsy mahay mitaiza mandreraka koa zany ka marary mihitsy zany lohako izany. Allô? Patron be a? Amin'ny herinandro? Sao dia mba tsy ho tratra zany ry patron be a. Efa somary sahirana mihitsy ny amin'izao vao mahita entana dia ahoana ary zany. Eny aleo fa hoezahanay ary eno aza matahotra ianao fa tsy maintsy mahita anay Ok patron dia ahoana re zany aiza indray no ahitan'izany entan'ny patron zany. Sady patron tsy dia halala mihitsy fa tsy maintsy misy fotsiny io ny entana amin'ny herinandro. Aleo fa hampiantso an'ny zalahy aloha rangaza Fa inona ty malasamborona be anao ty Fa maninona koa raha tsy mifanaitra ohatr' izany mandreraka tsy. Fa inona koa ary makizitona anao eo? Mangina teo ianao fa mankaleo be ka manakorotan-tsaina fotsiny. Mankaleo mihitsy koa tamin'ity trano ity. Tsy zanany, tsy rainy, ohatra misy devoly daholo. Eo koa ianao fa lasa afatsy. Dia hoaiza kitsika sy nritirika ady andao lesy mba ho any amin'ny boadika indray aloha andro any any zao mba mahafinaritra sa ahoana sy zay la mety dolika ka andao ary sady aty mba misy bobabobaka indray andro any milay koa sy zaniko andao ary fa mba efa nahazo an'ilay zavatra nafarako iny vendry aloha
Ngata tia nisy vola mihitsy fa ny eo aminay koa nge efa mahasositra mihitsy amin'izao. Zany ve? Ie, raha resaka fianarana dia manome hono izy fa raha ny ankoatr'izay dia tsy mamoaka vola paosy amin'izany izy e. Mba hafa koa zany. Ie, nefa inona tsony moa lesy ny fianarana miantramoloko amin'izao. Hitako. Ny baka azy nefa intelo nanala tsy afaka foana. Za aloha tsy mahavita mianatra tsony leo be. Eny tsy maninona izany fa any amin'ny zalahy indray zany ny tadiko. Fa maninona ho marina ho ara mba tsy mifoka andrentsony ela ty e. Ataoko adalo ndrika ho tezitra. Reny ve ny tena azahoana fafinaretana ka ahoana mihitsy no hajanona? Tsia. Mba miteny fotsiny zahay e, ela ihany io koa. Fa efa tongotsika fa aza makany aloha be antsony aloha ela. Eo tsika mijery parkina fa ohatry efa feno bengy lesany aloha any e. Eny tokoa. Aleo fa tonga dia eto no hajanona ty. Tsy ato an-trano indray ary ve kiado ny tombola mety be foana ny trano hatramin'izao. Aleo aloha jerena ato amin'ny fitoerany ato ny lakle. Ity kosa eto ka. Mahaizina koa izy izany ka. Aleo aloha ampiretina ny jiro. Zay. Tena enjana be koa aloha izay asa androany izay e. Zao ty efa mifiry vao tonga ato an-trano. Fa mba lasa aiza marina ary izay kiady izay n'izao mbola tsy mody ihany. Aleo aloha atsoina mihitsy ka. Allô? Allô? Maheno ve ndry e? Allô? Maheno fa hono e? Inona koa ary tia mifanelingelina ity? Fa aiza ndry e? Efa mivalo alina aneky izao ry kiady e. Dia maninona raha mivalo alina? Za aza mety tsy hody eo mihitsiko. Sady aza mifanelingelina aloha fa mandreraka be ka. Zay, veloma. Tapahany koa ilay izy. Inona mihitsy ary nahazo an'iny kiady iny dia niova be ohatr'izao e. Nefa tsy ohatry ny mihitsy izy iny taloha e. Raha fahendren'izany dia tena fitaratra mihitsy izy. Sa ve noho ilay fahalasana ny dada sy neny nahatonga an'izany? Aleo rehefa tonga eo izy dia hiresaka tsara izay miravavy e. Aleo aloha mandro sakafo fa efa alina be koa ity ny andro maika atoroko. Ravonia? O Ravonia? Voaza amin'izay fa inona ary tia matory atoandro be ity? Mivoaza ho Inona koa ary tia fanatetra vao maraina ity? Fa nga ianao miasa androany? Ie, miasa androany fa tena be aza be ao. Mety ho alindalina mihitsy ara vao hirava. Dia ahoana izany? Dia ahoana amin'ny ahoana fa no manao akanjo aho fa andeha hiasako. Aingana ianao? Manao dosy aloha. Dia ahoana indray ary izany ilay programantsika ho any Andrimama ka? Aleo amin'ny manaraka indray izany fa tsy mety aloha ny androany a. Anao dosy aloha, izay fa tara. Eny ariko, inona tsony moa izany no azoko lazaina io? Iza koa ary samy manelingelina vao maraina izany. Fa izy izao e. Za ihany kifa mba voay a. Ay ve kiady. Fa efa mifirika izao ndry vao malala mody. Andraso hoe amin'ny fito izao. Fa azafady aloha andehanako ianao fa aza dia sakanana ny lalako e. Fa maninona ho andry iny izao vao mody. Za ve? Nanalaziko. Dia izany ve ky mba famalindriana? Tsisy mahazoko tsony. Aza be sermonina raha nga fa atory aloha. Sy pary izany efa magafoka ako. Ie, ndana fa mbola mila miresaka sika sindry avy eo.
dia zay sy zay lesiny no antony nampitsoko alandro any efa ho avy amin'ny herinandro patron be dia mila entana maromaro izy ka mila metsiketsika aloha zany tsika sura mihitsy raha sefo be aza matahotra rangahy ianao fa tsy maintsy misy entana tonga eo amin'ny herinandro ok matoky alina za zany sura mihitsy fa efa milamina sy mipetrapetraka ave aloha le mission nampandraketiko alina iny trais io ndray tsy zavatra tsy milamina zany rehefa raha derany manao zavatra sefo be tsy maintsy milamina daholo ny zavatra rehetra fa eo indrindrotsika raha sefo be tena ohatra ny mila vola be tsika amin'ny fanomoahana an'le entana hafa fa tena tsy mety mihitsy ry zalahy fa ahoana le tia efa vola ohatrinona zay vola nomeko an'laisany hoe amoahana an'le izy dia zao mbola mila vola ihany ka hitanao kosa ny hery sefo be fa tena tsy mora manao an'io everinao fa tsy enjana be nga io raha ohatra ka hoe tratra amin'io sery io tsika volavola foana ve meko vola lisany fa mila zavatra milamina tsara tsy za foana nitangosan'ilay sanylahy veto mariny zany aleo jerikabo loha ary tsika dia akana an'izany vola zany tsisy mihitsy mantsy aty amiko okay aza matahotra mihitsy ianao raha sefo be fa milamina io sur fa mbola tsy nidina tao amin'ny chambre tao ihany koa ary ve miary nefa efa andro efa mifiry izao aleo fo azo natao mihitsy fa efa tsy rariny intsony mihitsy izao ka na dia torimaso ninona koa aza ve dia hatramin'izao mbola tsy hifo ihany miary miary le ty afinona koa ary nendro mama manako tapatsy zao ny nofon'olona laibe tapaka fotsiny fa misy inona mba mifoaza amin'izay reto tao fa efa mirainga izao ndao hisakafo ay ve zany za tsy mbola inana ary mama za veranga ny amoazanareo any olona mbola matory tsara ty ka efa miray atoandro neo azy zao efa vita ny sakafo efa hoe za tsy hinana sady na amfiry zao na amfiry tsy rarahako andray kosa eny hisakafo re indray azanko tena tsy hitako intsony izay vahaolana amin'ity tokantrano ity kivy tanteraka amin'ireto vady aman-janako reto apeo Andriamanitra tena ila mifo mihitsy mandinika an'izany mitady tsy ho zakako intsony oay efa tondro be ny andro marina tena enjana koa izany torimasoko izany ary mba lasa aiza ary tsy oro teo vendry ato efa vita angano sakafo efa io finosika ao io ny sakafondry fa za efa avy ninana masotondry ok ary aleo ary aloha hijery an'izay dia miverena aty ndry fa mila miresaka tsika roa eny kia tsy maintsy resahako ihany aloha ndry ry kiady na ahoana na ahoana mahasokondry ana dia manana didy amindry ho eto amin'izay hono sady resaky-ndry sady masotoa ihany aloha ndry misaotra kia izao kiady dada sy ne moa reny efa tsy ao tsony reny tsisy afa-tsy tsika roa vavy rery sisa dia manina ka eny amin'ny mahasokondry ana dia za zany nysolon'ny dada sy neny izay efa tsy ao tsony adidiko ny mitondra andrio any amin'ny lalatsara sy mahitsy ary marina ary manenjika ana ny eritreritro raha tsy vitako izany dia aza tapahandry aloha ny teniko sady raha sanatrika misy zavatra mahazo andry ihany dia izao kia dia manina tsy karotra tato ato fa tena lasa niova be mihitsy ndry lasa mody alina matetika indraindray tsy mody mihitsy aza fa ohatran'ilay tamaly reny lasa enona fofotoaka matetika fa zao ry kiady vehivavy ndry dia atsaoky ny tena ndry aza manimba vatana fa mbolo lavitra ny lalana.
Zay indray nareo sy ny sermonina be anareo. Fa nareo ve tsy mety mihitsy raha tsy be teniteny be ohatr' izao foana e. Maka leo betsy. Eny e, mbola ho tadidindry izay teniko izay. Fa engany tsy ho tara fotsiny. Fa everindry fa mbola zazakely foana ve za amindry e. Fantako rikala izay tokony ho ataoko a. Vao 2 taona ve indry dia milaza fa tsy zazakely intsony. Averiko amindry ihany a. Fa za indray dia tsy maintsy miteny andry na faly indry na tsy faly. Dia za koa tsy maintsy miteny foana rehefa misy tsy mety ataondry. Izay no mahasokondry anahy. Ary raha mbola za koa mampidi-bola ato amin'ity trano ity, sy mbola manome sakafo ho andry dia tsy maintsy miteny mazava. Hoany koa ny sakafonareo fa ohatran'ny izany foana koa ny andatsananay laveto e. Fa io koa ny ianareo dia aza manome intsony rehefa andatsana fa izay indray tsy maintsy mahita hohanina foana. Na tsy omendry aza. Avia tiandry fa inona matezitra andry amin'izany e. Sady za tsy nandatsan-dry mihitsy fa mampiatsiahan-dry fotsiny a. Hoano rereo fa maka leo be. Fa aiza ihany koa ary ny sipiny. Ndraso averina antsona rangaha. Fa aiza ihany ianao e. Za efa adiny firy miandry anao eto. Tsy afaka? Fa ahoana ndray e. Le ty e. Dia tena tsy afaka mihitsy ve zany? Fa inona koa ary zany? Eny ary rapito zany. Bisous. Ahoana koa ary zany ataon'ny sipiny zany? Manimba programa tsy. Aleo rangaha kala felana indray no antsona. Fa hoaiza amin'ity andro hariva indray moa ianao tiry miary? Misy programa matoa mandeha fa raha tsisy programa ve andeha ho aiza ary maman? Eny fa andeha ho aiza? Tsy afaka tao amin'ny atoandro nga zany programa zany fa tsy maintsy amin'ny alina. Ka zay vao mety le programa e. Zay fa lasa fa taraika ka. Hoentiko ny fiara. Tandrema tsara ary ianao any e. Ny anareo koa ohatrany hoe zazakely zany le olona ka. Afahaparany ohatrin'iny. Zay fa veloma e. Eny ho mbola tsapanareo tsara ny mahazo an'andra andro any. Ay tongonareo. Ndana jereo maman fa memenina be eo malahelo anareo. Ialako ohatry ny adala. Ka zaniko. Fa aiza amin'ity andro hariva moa ialahy zao? Andeha analazy ohatrinareo ihany. Aza mba maniratsira olon-dehibe ohatr' izany ity. Lasa lahy. Ok raha bainina. Velomany anatiny ihany e. Oji, fanga tonga sahady. Fa sahady ahoana moa? Fanga tsy noeritreretina hoe ody Ka tsy zany fa ianao le niteny tamin'ny maraina hoe alindalina vao mody nefa gaga hoe naninona n'izao sahady dia efa tafody. Fa dia tsy hita ihany koa neny ny anaovana ny ramatoa e. Mody taraiky ianao menimenina, mody aloha menimenina. Ianao koa zany tsy zany fa mba gaga fotsiny resa. Fa mba afaka miresaka kely ve aloha tsika sy ianao e. Ay, hoeto ary ny resaka ao. Dia aza atao lava be mbola maika atory za koa mantsy vizaka be. Eny tsy lava be ka. Dia alefaso ary ny resaka ao e. Rehefa nandinika ho aza dia sao dia mba tokony asaina verina mianatra indray aloha miary fa tena kivy mihitsy amin'ity ditra an'ity. Sao dia mba izay mba tsy hanaovanaovany an'ireny adalàna ireny intsony. Tena tsy hitako intsony mantsy izay hevitra afa tsy izay. Ay ve zany fotsiny e. Everiko fa dia hoe resaka be inona koa aza. Tena tsotsorinao mihitsy izy izany e. Tsy hoe manatsotsotra resaka fa tsy tokony an'izany ny resahanao an'izany e. Fa tokony izy mivantana satria izy no iantefahany izany fa tsy za. Eny fantako ane izany e. Fa inona ary no mampivady antsika raha tsy resahana anao izany. Sady tokony tsika asianao miaraka ange no miteny an'izany aminy fa za moa efa hainao ihany tsy mba haino ny teny mihitsy.
sao dia mba hainao no mba haino ny teny kokoa. Azontsika resahana izy fa aleo raha-pitso hariva angamba. Sady izy moa iny voalasa iniko. Sy raha fa tsy hodeo indray iny. Sady za raha-pitso atoandro mbola misy diale. Dia asay vao mijanona eo izy. Aza asiana mivoaka any. Fa hainao tia koa ve izany dia tsy mba mipetraka trano mihitsy koa. Tena ataonareo ohatran'ny hotely mihitsy ity trano ity a. Aizako tsy mba mijanona ato trano mihitsy fa dia fatoriana sisa ilay trano dia izay. Zany menomenonao lava zany koa eny tena tsy mahatamanana ato amin'ity trano ity e. Aizako vao mifankahita dia menomenona foana. Ahoana moa izany no tsy menomenona. Za rery foana navelanareo ato trano. Za sy ny trano rery foana ny ato. Ka inona nefa nataonao eo e? Sady zange mitady vola raha matoty e. Sany tianao hiara hipetraka ato trano ato tsika sy ianao dia hivoretaka ato trano ato. Dia amin'izay mifankahita foana tsika. Za nge tsy niteny an'izany e. Fa hoe tsy mba misy fotoana mba ho anay mihitsy ve izany. Tsy haina izany koa aza ny mahatonga ny zaza iny lasa maditra ohatran'iny. Izy no efa maditra aniko. Inona ny idirako amin'izany? Fa aleo rehefa milamindamina ny asako dia mba mody aloha. Dia miaraka aminareo foana. Fa ny ato aloha tsy mbola possible. Eny e. Mbola mety ho tsapanareo ihany angamba indray andro any ny zavatra iainako. Ary ndao amin'izay sakafo alina ny andro. Sady za koa zany efa refina sy te hatory. Otry, fa ho aiza amin'ity andro alahady indry. Sady tsy mba hoe paozin'olona andeha hivavaka akory. Dia hiaraka aminamako eky iza. Dia tsy mody eo fa azisana sakafo atoandro a. Ay, dia tsy andeha hivavaka izany ndry. Efa hoe izany ho a. Andeha hiaraka aminamako a. Ny dikan'izany dia tsy andeha hivavaka izany. Ay, eny ary. Zay fa lasa. Za indray aloha rika tsy akaretim-po amindry izany fa rehefa tsy azoko anarany indry dia aleo ny fiainana nananatra indry. Aleo hiomana amin'izay fa sao dia tareto ka. Tsy tiako mantsy ny ahy ilay tara miditra ao am-piangonana. Otry, ary tsy kiady ve io mijoro io? Fa manineo ary io. Sa miandry olona? Drasao natonako aloha. Kiady? Oay. Fa manineo eto akindry? Tsy ory. Fa inona koa ny ataondry aty? Zaho aky vao nirava amin'ny fiangonana dia avy niantsena taty ambadika taty za. Ay, fa inona hono no vidindra zoko tany? Manam-bola mihitsy anie raha zoko izany e. Mba tsy paso kely aloha izy za fa tena maina Tsy manana izany ary kiady fa vola kely mba nangongoniko teny fotsiny vidianako andreo a. Ao aloha jerena ny atao anatin'ity sachet-ty. Ary manao fiainana mihitsy aneky ala izany rehefa tsy eo za e. Ty aloha tonga dia alaiko ty glasy iray ty fa za tsy te halala. Tsisy an'izany kia. Sady apetrao moa kiny fa zaza ki mba efa nikafiry be mihitsy mividy an'ionko. Na eto aty fa amelako indrira rivo. Ao a. Ty indray aloha dia tsy miverina izany e. Sady ndana amin'izay ndry mandeha fa sao tara eo ny sakafo. Fa maninona no mifandroaka be ohatra izany ve? Ndana ao a. Izay fa rariva e. Tsy azoko koa ndry. Ao fa andeha za fa aza tositosika ohatra izany ka. Izay fa rariva izany. Fa ina koa ary na mailomailo be tapoka an'iny ohatran'iny. Ohatran'ny hoe misy zavatra fenina izany. Aleo rangahy efenako etsy ambadika etsy dia jereko hoe inona ny ataony eo a. Soa ihany fa niala moramora tsy ory teo fa raha tsy izay angamba tratra n'iny teo. Hoenina be kosa aloha za raha hitan'io bainina e. Sady menomenona n'iny eo indray. Sady bainina tsy efa tamin'ity. Ary mba iza koa ary ty rangahy be manatona ny kiady ty. Tena efa lehibe ny izy izany e. Marina mafy io ve tsy hitovy taona amin'ny dada raha mbola velona teo da? Ary toy ny akatra tao anatin'ilay tomobilina ny kiady. Andrekako ireo fa mifanoroka. Loza fa dia inona loatra kety ataondry ry zandriko. Dia lehilahy ohatr'izao mihitsy ve? Tsy
tsy ny zanakio aza fe kino ho fanentana amindre aleo andefa reny koa fa efa lasaka. ay tonga ianao tonga dia mijanona eo aloha ianao fa hiantso ny dadanao fa misy resaka tiana atao aminao. ay ok maman, fa inona koa ary zany resaka tia maman sy papa atao amina zany ie dia alefaso amin'izay ary le resaka ao raha matoa. Fa maninona nefa raha mba ianao no miresaka an'izany? Ianao ne mba ray-mpianakaviana ato e. Rehefa tsy hiteny ianao dia ajanony fa za koa mbola maro ny zavatra isansaiko. Eny ary izao miary rehefa nandinika izay dia aleo ianao miverina mianatra mihitsy fa hitanay hoe izay no mety aminao aloha amin'izao. Hianatra azafady aloha ry maman sy papa, mialatsiny raha nome fa tena mampime anazy zavatra lazainareo. Fa inona koa nefa mampime anao amin'izany? Efa firy taona ve za ry maman tsy nianatra dia mbola tetavina-reo hiverina hianatra ahoana indray ary na ny mitazona stylo aza aveo ho haiko tsony. Miary ahoana e? Zavatra mahasoa anao nge izany e. Amin'izay ianao mba tsy lany andro mivezivezy eraky ny tanàna ohatr'izao fotsiny. Ry maman, teny efa tsy amin'izany mianatra izany tsony ny saiko, aleo za amin'izao ihany e. Dia ianao ve izany tsy mba hitsinjo ny fiainanao farao mihitsy e? Fa tsy mitsinjo ahoana moa za? Tsika ary tena mitsinjo sady atao inona fotsiny izany ireo fanananareo rehetrareo raha toa ka tsy hitsinjovana ny fiainako any aroina any e. Dia tehatra amin'ireo fananana ireo fotsiny izany ianao fa tsy mba eritreritra hiary ho an'ny tenanao manokana mihitsy. Izy ary ny andovandreo. Ary ianao maninona tsy miteny mihitsy Patrika? Ka inona ary no teneniko eo Ravony sady izany tompon'ny fanapahan-kevitra fa izy. Ka saingy eo ary papa e. Ka na zany kosa azy adidinao ne tokony mampafantatra azy an'izay tokony ataony e. Tsy afaka ny anery azy amin'izany mihitsy ahy. Safidin'izany dia manana ny safidiny malalaka izy. Za mihitsy ho ary papa. Fa za aloha ry maman mialatsiny fa tsy mazoto amin'izany hiverina hianatra izany tsony e. Eny e, rehefa izay ny safidinao dia tsy afaka anery anao za. Ka saingy eo e. Fadin'io tsara ihany nefa na izany aza. Raha mbola velona kosa dia mbola vonona foana nampy anao. Ok maman, fa vita ve ny resaka reo aloha fa andeha ho any amin'ny chambrako amin'izay vita ka. Ok ary. Bonjour Zoky. Bonjour Ndry. Efa vita io ny sakafo marainantsika dia afaka tonga dia mihinana Ndry sao tara. Ay misaotra kia. Azo fananiana koa ary tiakady ny lasa navita nahandro sakafo maraina ohatr'izao. Nefa hatramin'izay za efa andeha hiasa foana aza izay vao mamoha anazy. Mety tonga saina tamin'ilay teniko azy indray mandeha iny ngamba. Engany e. Okia, mazotoa Ndry? Ary indringa tsy hinana ka. Tsy mbola hinana aky za fa aleo avy eo za vao mihinana. Mbola andeha hanao dosy kely aloha za. Ay, ok ary. Ok. Dia bonne journée ary Ndry fa za tonga dia lasa vao lany ty vary ty. Bonne journée koa Ndry. Fa mba metra vola ataoko sakafo aky za fa tsy hivoaka mihitsy androany mantsy Ay, ndraso ary. Ty dia ataovy an'izay loaka mety amindry eo fotsiny. Ok kia, merci Zoky. Ok. Aleo ranga mba hody amin'izay fa ry zalahy koa toa ohatra ny tsy hitadoloko. Hatramin'rikady natenaina za moa tia nilaza tsy afaka ako. Aleo akabisy ery aloha oay, tena efa filaharam-be koa izy zany le ty zao mihitsy makama amin'le tsy mitondra fiara. Aleo dia efa ilahatra eto zany koa. Ary tena efa filaharam-be sahady indray koa eto amin'ny arivo izany dia ahoana re izany? Inona izany ataoko?
iandry lahatreto ve sa andeha ahoana re zany aleo miandry eto fa ny andro koa ty efa maizina ka so tratra mpanendaka ny mandeha irery amin'ity andro efa rivo ty tsy le ty tena tsy tafiditra tamin'le bus ray ty indray zany fa tonga de fely le izy nefa tenelyle resevera ty hoe efa tsisy bus tsony any arinatra inona moa zany fa de tsy maintsy batra be indray zany motoko mandreraka koa zany ka andriamanitra tena tsy tafiditra tamin'le bus ray teo indray zany efa ny andro ty tena efa maizina be de inona reny ataoko nefa ny trano mbola lavitra ahoana ary zany ary nisy baray tsy tafiditra tamin'le bus teo koa nge io jerety izy raha tsy miasa saina be andraso mody atsafaina bonsoir ary nga tsy tafiditra tamin'le bus teo koa ianao ie tsy tafiditra moa mato mbola tafeleto zany fa mba izako ary ty panty aza hitako kampanendaka fa mody mampiresaka na eto fotsiny nefa raha mpanendaka ve dia migesta be ohatra izao aiza moa ny alalako an'izany fa tsisy tandroka ny eny ratsy aleo maile fa tovariana be hoa ianao mandinika anay sady lasa saina be oay azafady izany fa mieritreritra ny fodiako za hoe ahoana ary ny ataoko fa raha tsy mampaninina anao nge dia afaka ateriko ianao misaotra toko fa aleo amin'izao fa inona ary ty zany tsy haninina anao fa mba fanampiako anao fotsiny zany ahoana re zany eo moa dia inona ary ny ataoko manaiko ve sasa dia raha sanatremo zany ka olon-dratsy dia olon-te dia ahoana aleo raha nga ekena fa za tsy maintsy mody na ahoana sady sy raha fa tsy olon-dratsy zany fa tovariana be foana ho ay ianao za manandry fa tsy olon-dratsy zany raha zay mieritreretinao fa aza matahotra eny ary ndao raha tsy mampaninina anao fa zany mbola lavitavitra kely mody tsy maninona ke tsy maintsy tonga ko any ianao fa izy aloha ny anaranao ny amantsy miary faly mahafantatra miary ny andray tsy ory tsara be ohatranao ihany ny anaranao ianao koa zany manao izay mahamena za hita fa marana zany ko tena manja kosa aloha ty sipa ty tena tsy mbola nahita sipa ohatry ty sady tsotra ny sarika mihetsika ela ary miary fa avy aiza marina zany ianao no tratra hariva be ohatra izao avy ny asa za ka dia taraikiraiky izay vao nirava androany fa somary bebe asa zany hoe eo akaiky ny nahitako anao eo ihany zany ianao miasa ie ao ambadika kely eo zany miasa ka afaka tsenaina ve ndry rehefa avy mirava miasa ohatra izao ary asa efa misy mpitsena raha nisy mpitsena ve za dia ho hitanao ny andro bus teo sady ho afaka natitra na ohatra izao ianao tsy haiko koa dia ahoana mety veo ahy za ngeky mba te hitsenandry sy anatitra andry ohatra n'izao foana mody aleo fa hita eo ka fa efa io aloha io ny tranonay fa afaka miverina amin'izay ianao fa misaotra betsaka mandroaka be mihitsy ngendry izany dia ahoana ho aly efa angatahako tamindry teoko afaka avy eo asa tsy sara ohatra ka tsy mbola hitandry izy avaly ary dia mba omeny mandry za afatsika mifampiresaka raha izay indray dia tsy maninona ka ho hita ty ary ny telefonanao anoratako azy fetifety ty ary dia tandreny no numero anampivarotra kakapizao no omena anahy eo ianao koa zany dia ty ary dia andeha amin'izay za fa misaotra betsaka tamin'ny fanaterana tsisy saorana kia zay fa mandra-peo ny tsiory
Velomy miary. Tena ny amin'ny tsoro foana azy saiko marina. Tsara an'izay vehivavy rezo. Sady tsara bika no tsotra kely. Tena tsy ampirafy izany tsony alary miary raha ina zaka lahy io. Zah ty ohatra ny olona adaladala mihitsy. Izy aza izay tsy haina mba ho tianana tsiko eto mandreviriva eto. Tena zah marina le hoe kody vodra. Enjana ihany ka manjakady fa iny sy para iny kosa tena mbola manja lavitra noho izy. Tena to dia tafalatsaka tanteraka amin'ny bandikely. Leo rangaha andefasana mesazy dia sady angatahana mpisetony amin'ny FB ihany koa. Andraso hoe Tsotra kosa aloha miary. Tena nahavita nanatitra nahatra aty an-trano mihitsy izy. Izy kosa aloha sady bogosiny tsara fanahy. Asa hoe mba mety ho entry ve izy iny sa ahoana? Dia asa aloha e. Za koa ty ohatra ny manana olo tsy manako. Tena tsy haiko fa ohatrany hoe hafahafa zany araka tamin'ny teo. Sapako hoe tonga dia tia anazy za koa tena dala. Iza moa ny alalako na olona efa manambady na efa misy olona miaraka aminy. Ndraso hoe ohatrany hoe misy mesazy tonga izany. Numéro mbola tsy fantako mihitsy izy izany. Sa mety miary ngamba ka. Ndraso efa kina. Bonsoir ndry. Efa tafody tsara ve? Zaky efa tonga ato an-trano dia mba hanao bonne sady angataka amin'ny pseudo Andry amin'ny FB raha mba mety. Bisous ndry. Andre kiako. Tena miary mal. Aleo tonga dia efa liana aloha ary. Bonsoir. Fa mba inona koa ary mahazo antsy iny fa ohatrany hoe hafahafa be izany ny fihetsiny niditra teo e. Nefa nge dia tsy mba mpanao ohatr'ireny mihitsy izy iny e. Aleo aloha andehanako mihitsy dia anontaniako. Tsy ireny ety izy raha tsy variana be ohatran'iny io. Ndriko ke dia manaitaitra. Fa inona nefa tia mandrevirivo be ty e. Nareo manaitaitra be ako. Sady tsy mandrevirivo izany. To dia lasa amborona be mihitsy ty ndry. Malahelo an'ilay ry sahady anga. Le riza koa fa ndriko ohatrany le dala. Iza mahalala. Sandrindrina izay e. Fantatro tsara momba ndry. Sady za koa tsy azo anafena an'izany fa tandremo Fa inona koa nefa ny tindry tenenina e. Sady za nga moa manafina inona amindry izany. Zany Ndry izao no manafina zavatra amiko. Matresaka eo fa nisy ina aloha e. Mba tantarao anao iky. Ndry koa izany. Efa hoe tsisy nininona izany ho ndeha anao dosy alovatso. Ie, serazoky e. Mampime anao mihitsy ndry ty. Eny e, ndana ary. Tena ohatra misy olana be raha sefa makasika an'ilay entantsika. Fa olana ahoana le tia? Ka tsy zany sefa be fa tena hitanao ihany ireny olantsika tato ireny e. Dia hatreto tena mbola tsy nahita an'ilay entana mihitsy izay
Ory zalahy, tena tsy mety mihitsy nge zany fomba fiasan'ny lisan'izany e. Ka zaniko Tsy efa nanavatravatra lahy moa zaho hoe tsy maintsy mahita an'le entany lahy. Na ny fomba hoana na ny fomba hoana, tsy maintsy mitady an'izay laizany. Ary mila mahazo valiny amin'lahy za farafatarany rapitso. ka Tsy iskaly tia. Inona fotsiny ny amezako ny vola be ako an'laizany raha tsy hanao an'izany asa mpanaoviko izany laizany. eny ary raha CFB ao fa tena hiezaka zay e, tsy maintsy hitanay zay. Zay mihitsy ny tokony lazay lahy fa tsy hoe tsy mahita tsy mahita. Tsy hoe vola dala tompo kory ny volako ko atoraka alika fotsiny. Dia mahazo mandeha amin'izay lahy. Ok CFB. Ary aza miantso anahy mihitsy raha vao tsy ny vaovao ilaiko ny tsony anahy. Ok raha CFB. Zay ary fa mandram-piona anao aloha, lo hiala kely lo mibandy. Ary fananinona ary miariny tsy niantsona nandefa mesazy ana mihitsy hatramin'ny omaly e. Fa nisinina ary. Aleo ranga atsoko mihitsy aho. Allo, Fatao tsy hita mihitsy lahy hatramin'ny maly e. Zany raha mba niantsona nandefa mesazy mihitsy. bonjour aloha e. Fa inona koa ary ty miaviavy be ty? Tsisy bonjour tsisy inona fa tonga ty fanontaniana be fotsiny. Ai, bonjour ary. Fa naninona ho antsy niantsona mba nandefa mesazy mihitsy hatramin'ny maly. Ka tsy zany aky fa sahirana be zao maly dia tsy afaka niantso mihitsy e. Dia sahirana foana zany na dia falina aza. Andriko zany. Ka fizaka be za dia sady nararo lohako dia tonga dia natory za vao tonga tato an-tranoko. Fa ndry miantso anahy io arany zay aho vao taitra tato e. Fa inona nefa ny tokony handingako anao e. Fa mino ianao tsara tsy mino ianao zay zany. Mila miona mihitsy sika senao androany. Ok. Tonga dia ny amin'ilay toerana faliantsika ary ny fotoana e. Amin'ny raha io eo. Ok ary, rehefa avy eo zany. Fa iza ihany koa ary miaro mbola tsy tonga ihany. Tena zao mihitsy ny alay tsy tiako ka. Tena azafady aky fa tara kely za fa mbola nisy zavatra tsy maintsy natao kely e. Shit, tena mandreraka be ianao ry miary a. Zay indray. Za ve ranga efa adiny firy ny andry anao teto. Io indray ndry piso e. Sady aza lanina amin'ny adintsony moa fotoana fa azangy aky vetivety ihany dia tsy maintsy andeha indray avy eo e. Fa vetivety ahoana koa? Fa hoaiza ianao? Tsy maintsy andeha hiaraka amin'ny mamanko iza. Zany koa ve zao tsy efa lainga indray? Tsy misy miary zany eto ry miary a. Ataovy izay ataonao fa miaraka foana tsika androany. Rehefa tsy manaiky ala aminy ianao dia andeha fa tsy ady aminao akory ny andaniko ny fotoanako aty e. Tsy milay mihitsy na mafika anao a. Inona ihany ary ty monjomonjo be ty e. Okizay io lany io ihany ny fotoana sery e. Bisou ndry ihany ary. Kay lahy masosotra. Bisou ako. Sery andao amin'izay aky anditsika fa sody taraiky eto za. Sady koa ve lesy? Za nefa mbola maka mamy be eto anilan'ny lahy. Fa manaraka andray sery Tsay. fa anokana fotoana andray tsika roa dia miaraka amindry foana Samy foana. na mandritry ny andro tontolo aza. Zany dia mitsangana teo amin'izay dia andao ateriko ndry. Indray ariko. Fa za lesy tsy mbola ody any an-trano fa mba ateriny lahany mifanja aloha. Mbola misy programme anay roa koa manko. Ok dia endry tsara ndry ihany Inona koa ary ny ditra ataoko eo amin'ilay e. Andao amin'izay ary e. so ihany aloha fa nanaiky ny ala moramora akiady fa ngamba dia zava-doza raha tsy nanaiky teo iny ary amin'ny firy ary zao
ay fa amin'ny enina latsaka oay tena taraiko koa zany fa tsory zay mety efa miandry eo efa tamin'ny dimy sasany matsy ny fotoananay aloha lefa mafimafy mivamo masaty efa akaiky ihany ko toerana io ka tena efa io mijoro ny alilary miary tsy reny ty bikany sy amanjany tena mahazo aloha elary miary raha mahazo an'io andrasoko laksonena fa tsy mahita mihitsy izy zany aoky miakara oay miary ary fananina ny totaraiko be ay ao miakara aloha fa inona ary ty mandroso mandroso ie misaotra azafady fa tonga dia be fanontaniana be sa fa everiko fa tsy ho avy ianao fa paozin'olona mpamitaka sy mpametrapetraka angano fijerindrianay tsy zany kosa za teo efa folo ny masoko sady natahotra fotsiny aho hoe sao dia tsy ho avy ianao nefa ny andro efa miarivo ay tena azafady aky fa mbola niaraka tany maman za dia sarotratry ny embouteillage be nakaty amindry zay ny nahataraka ahy io fa tsy mba fombako mihitsy zany mametrapetraka izany ay eny ary tsy tezitra ntsony zany ka moa tezitra ia dia ndao amin'izay ary ndefa efa iva ihany ny andro antray kosa fa ngah kosa nky tonga dia ody fa mbola ho aiza mba mandeha amin'ireny karaoke ireny na boîte de nuit ohatra tsy mandeha amin'ny toerana ohatra ireny za miary fa azafady ay azafady ary fa aiza zao no mety amindry tsy haiko aizako sa andao ary fa entiko any toerana anankiray tena mahafinaritra be zay ndry ahoana mety ndao ary fa tsy maninona fa mba tsy alina be fotsiny tsika fa le zandroko rery manko ny ao an-tranonay ao zao fa lasa izy dadanareo sy mamanareo aky efa maty zareo dia za sy ny zandroko vavy rery sisa miara-mipetraka zany azafady aky namofo tamandry tsy maninona ka sady efa ela be koa nge zany ok ary aleo aloha hijery parkina malalaka eto tsika fa eto matsy le toerana andehanantsika ay zany antsarana toerana ato ve tsy ho lafo be ny zavatra atory miary dia maninona nefa raha lafo zangy iny andoha azy fa tsy ianao eny fa na dia zany azako okizay retsy io efa nyteny zaho hoe za no mitondra anao dia tsisy tokony hampiasa ny sainao manaraka an'izay zavatra teneniko anao fotsiny ianao dia ok ary ndao amin'izay ary hiditra atsika dia ahoana mba nahafinaritra anao ihany ve ny fiarahantsika teo iny ie nafinaritra ka na toerana na ny sakafo na ny fandraisana mahafinaritra zany rehefa afa-po ianao fa zoritsory misy zavatra mba tiako resahana aminao zay ie alefaso ny resaka ao ahoana re zany alefaso fa inona ary ty kasonge dia manahirana zany le izy manko fa antanina somary hafahafa apetrao rehefa tsy maninona eny ary ka zao ry eritsory ianao ve efa manan'olo tiana ay ve zany dia izay zao dia nanina dia maninona moa zany raha ohatra ka hoe efa manana dia malahelo be zako otry fa inona ho no mahatonga anao malahelo amin'izany ka ho fatatrao eny ihany zany fa mba valio moa hitanao raha ohatra hoe efa misy olona miaraka amiko tena tsy nanaiky niaraka taminao ohatra izao mihitsy zany hoe tsy mbola misy olona miaraka aminao zany eno efa zany teneniko anao zany ay faly be zany zany fa zao tsory raha tena marina zany zavatra lasainao zany dia mety mba ho tanteraka ihany zany nofonofoka fa nofonofinona dia
Inona ny idirako amin'izany ka? Misy idiranao mihitsy ka. Sady asa moto fanonatra izany moa fa zahany koa ve dia mbola tsy fantatrao ihany e. Ahoana ary ny ahafantaraka an'izany fa ianao koa izany? Fa heverinao fa mpaminany nga za sa sady tonga dia izay tianao tenenina ka? Eny ary tsy ory vao tamin'ilay fotoana fankahitantsika senao voalohany iny dia tena dobodoboka be mifoko. Eny tsapako hoe efa hafahafa izany ny fahatsapako ny tenako dia tsy ory tiako ianao. Tena tiako akia. Tsy kasenao ary nge miaro vao fandroany amin'izao no ny fankahita ka hoe tianao sady ahoana moa za? Sady amin'izay dia hoe vao tamin'ny fotoana voalohany eonantsika mihitsy. Maninona nefa izany nga ny fitiavana misy an'izany. Sady tena tiako aneo ianao sady ny fitiavana tsy ory tsy misy an'izany. Tsy kasenao aza tsy mbola mifankalala tsara akory ka ahoana moa ny fomba hitiavanao ana sahady? Marina izany saingy vao tamin'ny fihaonantsika voalohany iny hoa dia efa fantako sahady ny fitiavako anao dia mba havaleo amin'izay moa tena tsy hitako sy havaly anao amin'izany miary aleo aloha za andinika tsara ka. Dia hatramin'ny oviana ary mety azahoako ny valiny tena tsy haiko miary tena tsy haiko aleo aloha za andinika tsara mihitsy. Eny ary afaka mandinika ianao tsy maninona fa raha mba mety dia aza atao ela fotsiny Endre aza matahotra ianao. Efa eto sahady izany na miary fa tsy maninona. Misaotra betaka fa tena nahafinaritra ny androany. Tsy hisy isaorana akia dia tsy mba misy bisou ve? Aleo manaraka ka. Veloma ianao? Veloma tsy ory. Hoay le ty tena raha CFB ty miandro ty. Dia inona izany ny havaliko an'ity? Mety anontany an'ilay entana mihitsy manko io izao satria tokony efa omaly izay no nanome vaovao anazy. Dia ahoana ary izany? Aleo rangara isinany dia hita eo izay tenenina. Manaja anao CFB Vahoana ny tiridera toa tsy miantso mihitsy. Ka tsy izany CFB fa mbola tany amin'ny dezaka dia tsisy réseau tany Zay nitady an'ilay entana dia tsy afaka nanome vaovao mihitsy Dia nanahoana nefa nahita ve? Efa milaka misy ny ely patron no avy aty sao dia mba hanala baraka izany Aza matahotra anao fa efa nahiditsika ka sady mihoatra noho ny tadiavin'ny pata be mihitsy aza no hitana hiato Ok, mahafinaritra izany. Za tato efa niasa mihitsy ny saiko hoe ahoana ary saika very ny vola be ako mantsika io. Ok, amin'ny larobia izany ny fotoana tonga dia ny amin'ny mahazatra dia tonga dia hoentinentana. Ok CFB okay Zay ary fa amin'ny larobia izany dia tandremy tsara ny entana. Za langa be an'la lesy radera. Dia ahoana izany ny atao raha ohatra ka tsy mahita an'izany entan'izany ka hatramin'ny larobia? Enjanako aloha tamin'ity indray mitoraka ity fa tena tsy mbola nisy ohatran'ity hatramin'izay io foana ny natao tsy mbola nisy an'izany hoe tsy nisy entana ohatran'izao zany. Nefa CFB tsy tia halala mihitsy fa dia hoe tsy maintsy misy fotsiny ny entana dia zay. Tsy maintsy mahita hatramin'ny larobia ranga za dia daviko amin'ny fomba rehetra rehetra io na ahoana. Alao foana ihany aloha ty. Fa maninona koa ary any tsy mety mahita toro mihitsy.
ohatrany hoe lasa ny miaro izany foana ny saiko. Tena tsy napoziko mihitsy kosa aloha iny zavatra nytenen'ny miary ana teo iny. Eny izy efa fantako ihany hoe tia anahy fa tsy nieritreretiko hoe sahanamboraka nyreny tamiko androany sahady izy. Izy aloha bandy mahafinaritra e. Ny zavatra tsapako koa dia ohatrany tia anazy za fa saingy hoe tsy afaka tonga dia niteny anazy hoe tia anazy teo kosa aloha za e. Lasai mifamora zaka eo ako. Fa na zany aza dia aleo raha pitsorangano tonga dia valiko izy a. Ohatrany tsy vitako izany ampiandrelabe anazy zaniko. Ary mba very ary izao. Efa miraika ambin'ny 10 alina. Aleo matory amin'izay fa tsy tafafo maraina eo ka tareo raha pitso andeha hiasa. Fa mba aiza ihany koa ary tikado mbola tsy tonga ihany e. Felako any iny rehefa tsy tonga eo afaka 10 minitra fa mandreraka be. Ty miazakazaka be avy any ty. Aleo tonga dia voaina ty varavarana avy amin'ny maty aloha. Bonjour là. Bonjour. Fa ahoana ny taraiky be? Efa saika lasa mihitsy mipanda raha nisy kely e. Sady midira aloha dia ity varavarana fa mahasosotra be ka. Elako izany dia masika ka. Azafady rehefa tsy maintsy mbola napetrapetraka kely ny tao an-trano izay vao afaka nandeha. Dia izay natarana io. Dia ho aiza hono izany tsika? Tsy haiko. Fa tsy hainao ahoana e. Ianao ngeny nangataka an'izao fotoana izao dia efa najanoko daholo ny pro-ako rehetrarehetra tamin'ny mpandy akamako e. Nanenjehana an'ity fotoana miaraka aminao ty. Dia izao indray ianao hoe tsy haiko. Fa inona koa ary ty masika be ty e. Ka zany ka. Tsy fananiko nge ho any natarana teo e. Fandao ary ho any amin'ilay mahazatra ihany e. Mety zany ka, tsy maninona. Ary misy mesazy zany e. Andraso hoe tena mesazy avy any amin'ny tsioro ty. Inona raha lazainy ato? Raso ihodina kely amaky azy. Lovakina moramora amin'izay hoe bonjour. Salama tsara avy ianao. Nandefa MP anao ihany za efa hatramin'ny maraina fa tsy mbola hitanao mihitsy dia naliako tonga dia nalefa SMS mihitsy. So dia afaka mihontsika asenao avy eo am'roa fa mba mirava aloha zay androany. Fa efa tsy dia be asa tsony. Raha mety dia tonga dia andrasaka eo amin'ny fanaovantsika fotoana ianao. Le ty dia ahoana koa ary zany. Ny famatoty misisika ohatr'izao dia sira fa tena hanome valiny an'ilay resahako maloha. Dia ahoana ary ny atao e. Tena miala tsiny aminao aloha ary kiady fa tena avelako ianao na ho tezitra amiko azy ianao tsy rarahako. Miala tsiny kiady ahoana lesy? Tena miala tsiny aky fa tena tsy afaka miaraka indray tsika sindry androany fa nisy bandy akama nandefa mesazy vozao ty dia tena tsy maintsy mandeha makany za. Inona tsara hoe ry miary? Zany sao dia verinao fa nandrara ry miary ka naiky ataonao an'izany ka raha tsy anaiky ary nefa ianao dia aninona e. Tsy misy miala izany eto ry miary ny fotoanako afa rehetra rehefa najanoko mba ahafahako miaraka aminao androany dia tamiko eo ianao dia hoe tsy afaka hiaraka amiko. Tsy rarahako e. Ary ndana amin'izay midina fa maika izay zany ho hitanao kely tsy ho ataoko vita moramora izao mbola hifankahititsika. Sy maranga varavara mivamana fa aza atao an'izany asipa mitapitapitsy. Ary aleo andeha anainga fa sao dia kahako eo indray izay tsy ory. Tena tsy vany ianao ry miary
Sady tsy te hanitatra be fotsiny teo. Fa fantako fa tsy bandy akamin'izany iny nandefa message teo iny. Hifankahita kely tsika ary miara. Ka raha tsy hoe azonao izay nilainao tamiko dia ataonao an'izao. Izany indray dia tsy hipetrapetraka fotsiny amin'izao izany ka hifankahita kely tsika. Dia inona ireny ataoko izao hoe? Andeha vody sahady ve? Tsy mbola hody an'izany aka. Dia ho aiza nefa? Ay, hitako ny atao. Aleo rangahy antso amin'ny bainina dia hiaraka amin'ny analanalan'izany sorisoro izany. Mety mihitsy izay. Tena mbalilay kosa rangahy iny fionako tamin'ny tsiorandroany iny. Zany raha tsy tena tsy napoiziko hoe tonga dia anaiko vetivety ohatran'iny kosa aloha izy. Tena faly e. Eny e, iza kosa moa sipa tsy ho taraiky amin'izao bandy izao. Mihanahana izay tsy anaiko continue e. Na zany aza ty tsy ory ty kosa aloha tena hafa mihitsy ka. Tsy ohatran'ny sipa rehetra kotiko hatramin'izay. Tena masina be kala sady tena endry be loatra indray. Aiza rangako, tsy mba mety mandeha amin'ireny karaoke ireny fotsiny aza. Eny e, fa izy aloha milay. Ary mba nanao ahoana ary izay kialakiady. Aleo rangahy mody tambatambazana. Ny sipiny koa aloha milay. Manaraka an'izay lazako foana. Atson'andro dia tonga, atsony alina dia tamby. Mety tsara amin'ny bandy mihitsy ny sipotra izanyko. Iny indray tsy azo avoditra izany aloha na dia eo aza tsory e. Andraso aloha atsona mihitsy. Fa mbola hina ihany ianao e? Aza mifanelingelina? Fa inona ary ty kizitina be ohatran'ny manay izany ty ry chérie? Manaizana ny lohanao? Sady inona ao fa mbola sahirana? Aza dia kizitina be ohatr'izany moa ry chérie. Fa mbola sahirana manao inona amin'ity andro alina koa nefa indri e? Ataonao inona e? Sisy rarahinao an'izany. Ohatran'ny tsy firarahiako izay zavatra ataonao sy nataonao tany koa. Ay, sary-piaro indray malala. Ahoaka moa izay. Fa zao kiady a. Inona? Azafady akily tamin'ny atoandro fa nisy sera-maika be tsy maintsy nataona inge. Raha tara kely ary za dia saika very teo amin'ny vola be. Indri ihany hoe ny bandy tsy mbola miasa dia mba mila miketriketrika kely fa raha bovy koa manko efa manomboka manaitaina be amin'ilay maka vola amin'ny foana. Ie, tena azafady moky ao fa onerantsika iny amin'ny manaraka. Zany chérie. Hosolon'izay ary dia miaraka amiko ianao raha pitsy tontolo sisy miala eo. Tena hoe tontolo mihitsy ve? Izay e. Raha tsy mety aminao izay dia aleo misarakintsika. Aleo aky mba amin'ny lariby fa raha pitsy izany mbola hiaraka amin'ny maman. Ka raha pitsy no mety amiko e. Sady izay tiako nge zao fa tsy ny tianao e. S'il te plaît moky a. Tena tsy tafa ho aza raha pitsy o. Eo moky a. Eny ary amin'ny lariby izany. Ok. Dia misaotra chérie. Bonne nuit indry dia bisous. Bonne nuit. Tandremo mifamitapitaka fa tonga dia mifampitady a. Eno so ihany nanaiko mora iny fa saiko ratsy e. Aleo moa dia alamin-damina aloha fa so votsotro io. Ty tsy ory ty koa mantsy mbola tsy hay hoe ahoanako. Na dia tena tafalatsaka amin'ny tanteraka aza. Fa aiza ihany koa ary derany mbola tsy ato e. Nefa za efa atao amin'ny firy izay ny andro teto. Atsoina atao tsy mandeha ny telefoniny lery.
ny aza hitako ka noentin'le karlainy tsoka ny etako maty a vola be ako raha zany misy dia inona ary zany ny ataoko le ty aleo raha ngah endrasindrasina ihany aloha sao dia mba nisy problème mazalahy dia izay ny natara azy ary misy feona moto mijanona ny eo ivelany eo zany sy raha fa le dera mihitsy zany ory chef be aty ihany venao zay midiry alahy elahy mihitsy zao no andrasako tena grave be ry chef be fa hoany ary inona mahasepitsepitra lalahy ohatr' zao ka efa hoe grave be ho tena tratra ampirangy eny ry fetra sy lenjaka maninona tsara hoe efa hoe zany ho ry zalany nasaiko nitondra nyle entana hoe makaty aminao dia za manaraka amin'ny moto avy aty arina ka iloha zavateny an-dalana andeha makaty mihitsy no voasakan'le polisy mpanaka-ndalana ireny zalahy tsy haiko nahoana fa nasain'le pirana voaka daholo ny entana tao anaty vamina za moa somary nanao tazan-davitra dia hitako daholo fa nyresaka ry zareo fotsiny notsokeniko dia rehefa navoaka daholo ny entana dia tonga dia hatraingo teo daholo tsy afaka niala tsondry zalahy oay le ty zany zao kosa dia manareo kosa lesiny manao kitotoa se vafanao mahazatra io ry sefy ve dia mbola ataoko totoa ihany fa tena zay ngamba le hoe sendra mipatsaray tsy ombivavako dia ahoana natao amin'izany patabe ahoana mory le ty ka zany sa inona ny tadaviny-lahy ataoko eo dia avela fotsiny any very zalahy zany fa tadaviny-lahy mangy anazy azy zany sao ary alahy mitapitapy sa teo raisi-potsiny tsy za kosa sefy be fa tsy mba misy olona afaka mba resahany sefy be ve zany any ambombony any tena tsy possible ali ty zany zavatra tena mahamay be ny reny za kosa aloha ry dera tsy te higadra zany elany tsy haiko ny mampiasa ny saiko zao dia hoe inona no tenenina amin'ny patron be nefa izy efa nampanantenaiko hoe efa vonona ny entana dia koji ho azy ny marina raha sefy be inona ary no ataontsika eo vitan'izany mako le ty izy io ka tahoany patron be ne iny ary andaontsika aloha hiala teto fa sao dia miteniteny foanandro zalahy dia atondriny eo aty zay vao raisi-potsiny etontsika marina zany patron be ndao rangah hiala marina kosa le serserina rehefatsika androany iny merci alla mihitsy aloha hita ho akiko ohatra mivilambilana be ho aza ny fandehantsika zany efa impiry nanao accident zay tsika teo calme ndry chérie kilalaontsika ny tomobily ty taitaitra fa tsisy manina zany fa mba mandehana mora ihany nefa na izany aza ka ela ohatra ny diso mandeha mafy loatra calme ho andry ampidigniko eto any indry raha mbola miteniteny eo ihany ary tena mitady zavatra mitokako mihitsy amin'ny atao miary miary ahoana misy kamiao bengy iny aloha fanitsy amintsika iny miaro oay le ty tena tsy voaveloko tsony Andriamanitra eny mba tsy haninona izay raha vaviko izay fa tena nina loatra ary kinta izao ny hafa raha andririka ady mivavaka ho andrika izaho mba ho tafavoaka tsara ao amin'ny urgence andria fa ny mahakaka anahy koa dia za miantso amin'ny miaro foana nefa izy tena tsy tsarotrantso mihitsy fa misy inona koa ary efa tsy haiko hoe amin'ny fomba hoana ary mety ahitana azy
Ndraso efa ohatrany hoe miantso ana ilay dokotera regny. Misaotra anao Andriamanitra aho. Efa hoafindra zareo hevitra amin'izay onka ato fa efa vita ny opération natao taminy. Nefa mbola tsy azo idirana koa amin'ny hifitra misy azy raha tsy afaka adiny telo eo. Dia ahoana re izany ny ataoko e? Fa mifiry ary izao. Ay efa midimy maraina sady. Aleo rangaha mody kely aloha maka ny entana izay ilaina rehetra aty dia sady ampilaza kely ny any am-piasana dia avy eo miverina. Fa mba lasa aiza koa ary Patrika ny tsy mbola nody foana hatramin'izao. Nefa tsy mba fanao mihitsy izao. Andraso fa sao dia mba niantso anahy ihany izy fa tsy henoko. Aiza moa ny telefoninako teo? Ay ary amin'ny salon ary kay. Andraso aloha alaina. Oay, ary efa feno appel en absence be dia be kay ato. Ay silencieux kay ty téléphone ity. Hitako ny tsisy henoko ilay appel tato. Shh. Ary numéro mbola tsy fantatro mihitsy nge izy izany. Sa ve Patrika ihany fa numéro an'olo ka fa ny antsony anahy? Andrasa aloha verenako antsona mihitsy. Salama tompoko. Ie, na mamany ihany ty. Fa maninona any amin'ny hôpitaly izy? Eny ary aleo fa ho avy ihany azy sao dia izao. Misaotra tompoko. Andriamanitra, fa naninona ary ny zanako e? Patrika koa ty tsy hita ihany hatramin'izao. Andeha hamonjy ny zanako ka? Rehefa tonga ve izy tsy hiantso eo ihany? Andriamanitra, fa tena ninona loatra reny dia izao no nahazo anao ry zanako. Tsy ireny ty endrikeo raha misy ahafantarana anao tsony e. Sy mba tanteraka. Miary fa naninona loatra re mifoha amin'izay moa e. Oay, ary nihetsika kely ny tanany. Ndraso hoe ie, tena nihetsika. Oay, efa nanahoana ianao zanako? Oay, maman, fa aizy tsika izany e. Dia fa maninona? Aty amin'ny hôpitaly ianao zanako nanao accident ianao dia izay no nahatonga anao taty. Maninona? Nanao accident? Ay, izay vao tadidiko. Ie, fa aza mihetsika mafy aloha ianao fa hitongotra eo ane mbola tena atahorana be e. Fa naninona ny tongotra ry maman? Tsy dia maninona loatra re, fa mbola atahorana kely fotsiny Ary aza be resaka be aloha fa maka aina tsara e. Izaho aloha dia hividy an'ireto fanafody reto vetivety. Eny ary maman. Ary iza indray koa ary samy miantso anazy izany. Ndraso hoe. Allô? Salama tompoko. Fa iza moa azafady? Pôlisy? Naninona tsara? Tratra nanao feraringony? Tamin'ny omaly alina? Sao kosa dia mba tsy Patrika vadiko izany tompoko? Ie, izay mihitsy ny anarany ka. Fa inona daholo ary izao zava-misy izao e? Dia inona re izany ny ataoko e? Ny zanaka marary, ny vady migatra, iza izany no vonjeko? Kay, marary be izany lohako izany. Fanina! Ay!
latra toandro koa za ty vao tavaverina aty amin'ny hopitaly. Manana hoana ary kady tato izay. Aleo tonga dia hiditra fa efa azo hidirana tozy ny dokotera. Fa mba iza marina ary izany olona hoe accidenté niaraka tamin'ny kady izany. Mba tiako hita mihitsy. Ary mbola tsy taitra kady izany. Aleo aloha apetraka eto reto entany reto dia alamindamina reto fitaovana reto. Ary aleo aloha raha angamba hanararoatra hijery an'izany olona niara accidenté tamin'ny kady izany mba jerena hoe iza ary izany. Ato amin'ny vortahito ato no manko izy ilay dokotera misy anazy. Aleo tonga dia efa haiko ny farafarany. Sa aleo aloha mandondona kely ihany ka. Ohatran'ny tsisy mamaly fa aleo raha angaha tonga dia voaina. Ary tsisy olona mihitsy nge ato e. Ilay mararery ity atao am-pandriana ity. Dia ahoana ny ataoko? Aleo jereko fotsiny ny endrik'ity olona ity dia lasa e. Izy ity ohatran'ny mbola matory beko. Ndraikako tena simba be ika izany tarehan'olona izany e. Tena mampatahotra be na mijery azy. Marina mafy ity raha misy hamantarana azy mihitsy. Aleo andeha ka. Sao koa dia mifoha ihany kady. Mba omeo rano kely ankiaza fato fa tena mangetaheta be. Oay, taitra ilay olona fandrasa iverina. Ahoana hoe ozy izy ianao teo? Oay, tsy ory. Tsy ory ny anarako. Fa taizany nahafantarana ho anahy? Fa tsy fantatro mihitsy ve za tsy ory anga tena tsy fantatra tsona ny tarehako. Ilay feo aloha ohatran'ny tsy vaovao amiko e. Ndraso hoe miary. Sao sisa ry tsy ory sao sisa ny afarako e. Fa ianao sy kady izany ilay hoe niaraka accidenté. Eny izay tokoa fa nga fantatrao kiady. Ie, raha vaviko izy. Raha vavinao. Eno fa inona nefa mahagaganao amin'izany e? Ty lozako. Raha vavinareo tsy naposiko. Fa ahoana ary miary Mifona tsy ory tena mifona fa namitaka anao tena tsy nalala e. Fa inona ary izany lazainao izany e? Sady aza mitomany aloha fa tsy mety aminao nge izany e. Ary tsy ory mifona kia zazikiady koa neky ka miaraka e. Dia izay no nahatonga anay tratra ny accident zao. Ndraikako dia sa anao ve ry miary? Tena mifona. Dia ny raha vavika any aminao. Tena tsy vanina ianao e. Soa ihany aloha fa mbola voaingana ihany izay fotoana ny rahantsika izay. Eo anao fa mahazoa fahasalamana. Mba aza tao aza moky tsy ory. Tsy vanina ianao. Izany eky tena tia andry. Eo anao fa lasa e. Tsy ory Tena raha tsy no fiangavian-kady aloha ry miary dia tena miala tsiny aminao fa tsy mba navelako ny ray hevitra tato izany nareo. Sady ianao raha teo tsy hisy mpikarakara. Fa izany eo ihany fa nga mbola tsy nahafantatra ny ray aman-dreninao hoe aty amin'ny hopitaly ianao. Efa mahafantatra mamoa e. Efa teo izy tamin'ny maraina fa
tena tsy haiko mihitsy hoe lasa izary izy. Laza evito fanafodiny ny alany teto nefa hatramin'izao izy tsy miverina. Fa zao ankizy ory tena mifona ankizy tamin'ny zava-nisy fa za ankizy nalala hoe niaraka nareo Tsisy fahasondrika izany fa tsika sindriana samy voafitaka e. Misaotra-betsaka kia dia mifona koa za zoko tamin'ny toetra rehetra nataoko. Okizay moa kia. Sady aza mitomany ohatran'io fa tsy mety amin'ny fahasalamandrinka izao e. Ataovy izay ahasalama aloha dia avy alao any izany. Ny amin'ny sisa anao azo atao intsony. Efa avelako vetivety aloha nareo roa fa miantso anahy dokotera. Fa inona koa ary zava-vaovao ratsy be lazain'ny dokotera izany. Dia ahoana izao ny fomba ilazako an'izany amin'ny miary? Andriamanitra ô, meo ery ahafahako milaza an'izany aminazy. Dia tonga ary izy roa. Ary inona ty mampanjombana be anao ohatry ty e? Fa misy inona? Hita ho fa misy inona kia? Toy tsara aloha ny fonao ry miary Fa misy inona ary tsory Zavatra mahakasika anao mihitsy manko no horesahako eto. Le faso moa ny resako fa ianao vao maika mampitaitaina be. Fa hono aloha? Fantatrao ve zany rasoana tenaina Patrick izany? Iza tsara hoe kirtsiory? Rasoana tenaina Patrick aho fa ahoana kia? Nga fantandriko izany? Fa maninona izany olo izany ry tsiory dadako nge izany Dadanao? Fa inona foana ary ty mahataitaitra andrity e? Fa misy inona mihitsy? Kantsy izany ny reto fa efa niaraka tamiko koa nge io olona lazainareo fa dada miary io e. Maninona tsara hoe ry kiady Andre kiako tena ny dadako mihitsy hoe. Ay ve dada miary iny? Ie, fa nga efa hitandriaka izany olona izany? Ie, tsy haiko na tadidindry ilay nisy fotoana hitako nijorojoro teo amoron-dalana tamin'izay. Dia nijereko izay nataondry teo. Dia tamin'iny nahitako anazy. Eno izany lazaiko anareo izany. Tena mifona aminao miary za sy nahafantatra mihitsy hoe dadanao nge izy. Ka na tsy fantatrao azy ataoko fa fantatrao angamba fa hoe efa manambady izy dia nefa mbola niarahanao ihany. Tena tsy vaniny ianao ry kiady tsy nampoiziko hoe teny raiko ihany ve no nampirafesanao anay vehivavy matom-bola raha ianao Ary ianao dia sanako tendravavy kiany nataonao ndrafy tamiko. Tsy vitan'izany hoe izy rehetra fa fantako ange fa vehivavy pedabe nampirafesanao anay fa saingy za fotsiny tsy niteny. Okizay ka maka leo be mimeno anareo. Samy diso nareo na samy hiteny izay ho teneniny eo azy. Fa izao ry miary gadra ny dadanao fa tratrananao aferana rongony. Dia tratro ny polisy nialina iny nitrangany accident taminareo iny. Izany ve? Ie, dia taorian'ny antsoin'ny polisy ny reninao dia tsy natsiaro tena izy. Maninona tsara hoe ry tsiory? Ie izany tsy natsiaro tena ny reninao taoriana iny. Ty losa dia ora vitsivitsy taorian'izay dia
Maty izy maninona ary tsy re maty vokatry ny aretim-po efa nikika azy efatry ny ela. alatro Mialatsiny ary miary fa izay aloha ny fomba afaka nilazana taminao an'ilay izy fa tsy afaka nofenina aminao mihitsy mantsy izany dia maherezana indrindra miary maty ve mama tsy marina izany tsy maty izany mama fa mandanga ianao ry tsory izany no marina ary miary fa mahereza ianao dia indrindra kady rehefa tafavoaka eto dia miomana amin'izay indri fa hitaiza zazakely atsoatsy. Maninona? Bevoaka ve sa? Ie, izany efa lasaiko izany e. Fa ny fanontaniako amindry izany izao dia hoe iza izany ny rainy zanakindry? Ny dadabeany sa ny zanany? Sa izy roa? Aza mandatsy ohatr'izany tsony moaky efa nanananako ireny tsitra nataoko ireny. Izao vao tsapako fa misy farany taholika ny zavatra rehetra. Eny e, rehefa tonga saina aloha indry dia izay ny zava-dehibe. Dia efa miomana izany ny saina sy ny fo fa efa tsy ndry irery intsony izao fa efa hisy zazakely eo amin'ny fiainandry. Fa izao miary eny e, nareo roa mihitsy izany e. Eny aky mahereza ianao dia ataovy anatra ho an'ny sisy izao. marina izany Ataoko ngamba fa ho tsapanao amin'izay hoe ahoana izany tsisy ray aman-drentsony izany. misotra betsaka tsory dia ontsontsonay mianakarery moa izany sisa ny fiainana. Tsy oriny lasa ny andafy. Anisan'ny nahazo an'ilay bourse amin'ny resaka anglais tao ampiasana ny zareo. Mba manampy anay mianaka ihany izy fa saingy tsy mahavita be satria mba sahirana koa izy ihany. Za koa anefa tsy misy mety mandray miasa noho tsy kilemako tamin'ilay accident iny. Miary indray dia tena ratsy fiafara tao aorian'ny voan'ny hôpitaly ireny. Dia vao maika ny vary lafo tanteraka. Tena potika tanteraka ihany koa fiainany. Noho tsy fahazakany andreny zava-mahadomela mahery vaika ireny dia lasa dala manary lamba tanteraka izy. Ndresy ry fiainana. Raha mba tsy nanao andreny ditra ireny mantsy izao izay sy miary dia tsy mba nisy ao rehetra izao. Izay marina ilay hoe nenina tsy ao alohan'ny anatra fa ny aorinan-datsa. Ho fanamariana ny faheritaonany Malay Misaraka Group, ny Malay Misaraka Group sy ny kanto Miranga dia nanolotra ho antsika teo tantara indray ny aina nitondra ny lohateny hoe Ditra, nosoratany Veroanitra. Novelomin'ny Daniela, Mahenina, Ergastsara, Veroanitra, Sara, Artovo. Nandray fiosonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio, Miprod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.